Miarabantsika tsy avindray tratra ity alatsinainy fa 4 ny volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra trano isika mbola nomeny an'izao maraimba vao zao indray alohan'ny diratsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaksika ianay tsara indrindra mbola vempisaoranao zahay ny amin'ny tombontsoa zay omenao anay manokana amin'izao marain'izao misaotra anay koa zay miahy fiainanay ary mitantana an'izany hatrany apetraka taranao hatrany momba anay rehetra ka na ny safidinay na ny herinandro diavinay ity na ny momba anay rehetra aza eokainao ny ahy izay rehetra mahasoa anay andray ny tenao izay dia metezinao hiasa ao pony tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe dinio ampahatsoram-po ny teny alaina amin'ny Salamo 5:20 andiny 5 manao hoe tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ahy ianao no andrasako mandritra ny andro amen. Mampidi-doza ny manao nofo ho sanjitsika ny sanjon'ilay hery tsy manapetra ny tokony haterako sy hateranao ataonany maro no efa nanambaran'Andriamanitra tamintsika an'izany tsy maintsy manana finoana velona ao am-pomanko isika ary mikatsaka fahalalana sy fahazavana bebe kokoa aza mitoka amin'ny fahendren'olombelona na ny fikarohana zay ataony na izy io na iza dinio ho an'ny tenanao manokana ny soratra masina amin'ny fo mihetry ary sora ho an-tsainao zany hevitra mibahana mialoha zany fa tsy hahafahanao mahazo an'ilay tombontsoa mihitsy raha tsy makeo amin'ny ten'Andriamanitra tahaka ny zaza zao noho izany tokony ho lazainao manao hoe raha misy zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho ahy dia eriko ho azo zany raha misy olona efa nomen'Andriamanitra porofo avy ao amin'ny teniny fa marina ny zavatra anankiray dia omeny ahy koa izany porofo izany ho hitako ny porofo raha dinihiko ambavaka sy ao anatin'ny faharetana ny soratra masina ary amin'izany no hafantarako fa mahalala ny marina ahako tsy amin'ny fisainan'olon-kafa no tokony hitoriantsika ny fahamarinana fa amin'ny fisainanao manokana zay mihaino zao fandarana zao rehefa resy lahatra ilay vehivavy Samaritana fa Jesosy ny Mesia dia izy mihitsy no niazakazaka nanambaran'izany tamin'ny namany sy nanambaran'izany ihany koa tamin'ny manodidina azy rehetra tokony hitrandraka lalina isika mba hita ny fahamarinana azo atao ny mifanontany azo atao ihany koa ny fampiresaka raha toe-tsaina tsara no anaovantsika an'izany saingy matetika loatra no mibahana ny izao ary raha vao manomboka manko ny fifankalozana dia miseho ny toe-tsaina izay tsy kristianina izany indrindra ny mahafaly ny Satana amin'ny mpanetretena kosa no tokony hikatsahantsika ny fahamarinana ho an'ny tenantsika ho avy ny andro izay ampisaratsaraka sy ampiahaka atsika ary tsy maintsy hijoho samby rery ny tsirairay amin'izay fotoana izay tsy hanatombontsoa hifampiresaka tsony amin'ireo mpiray finoana izay sarobidy aminy koa ahoana no ahafahanao mijoro raha tsy eo anilanao Andriamanitra raha tsy hoe mitarika sy mitantana anao izy isaky ny mandalina an'ireo fahamarinana ao amin'ny Baiboly isika dia eo amintsika ilay lohan'ny fiangonana tsy avelan'ny Kristy eo an-tanan'ny mpanompony izay tsy mahay ny familiana dia indray mpimaso aza fa afaka mandray baiko avy amin'ilay kapiten'ny famonjenantsika kosa isika mba ahafahantsika tsy ho very eo amin'ny fikatsahana ny fahamarinana alao hery ary aoka tokoa ny mba ao anatin'ny fanetsena lalina no andraisantsika ny ten'Andriamanitra ka ny fanahy masina no hibitsika ao amintsika ny fandaninana sy rehetra izay ataontsika amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao zay ny amin'izany teninao izany mangataka ny fanahinao masina hiasa ao aminay tsirairay avy izao ka tsy atahotra izahay andinika azy ary toky ny amin'ny hery avy aminao ary hanaraka anao sy hanantona anao tahaka ny zaza hanala ny fieritreretana amin'ny fahaizana amin'ny maha-olombelona fa hiantehatra feno ny amin'ny fahalalana izay avy aminao tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy amen.
miaro